Korintianina voalohany toko fahatelo. Manakana ny fitombona ra-panahy ny toetra ara-nofo. Korintianina voalohany toko fahatelo, ny andininy voalohany hatramin'ny fahafolo. Ary zaho rahalahy tsy nahazo ny teny taminareo tahaka ny amin'izay araka ny fanahy, fa tahaka ny amin'izay mbola nofo, dia tahaka izay mbola zaza ihany ao amin'ny Kristy. Ronono no nomeko anareo, fa tsy ventik'anina, satria tsy mbola natanjaka ianareo. Eny, mbola tsy matanjaka mandraka ankehitriny aza, fa mbola araka ny nofo ihany ianareo. Fa raha misy fialonana sy fifandirana eo aminareo, tsy araka ny nofo va ianareo, ka mandeha araka ny fanaon'ny olona? Fa raha hoy ny anankiray, izaho an'i Paoly, ary ny anankiray kosa, izaho an'i Apolosy, moa tsy olona ihany va ianareo? Koa inona moa Apolosy, ary inona moa Paoly? Mpanompo ihany izay nahatonga anareo ho mpino ireo, dia samy araka ny nomeny tompo azy avy. Izaho namboly, Apolosy nandena, fa Andriamanitra no nampitombo. Ka dia tsy nitsinona izay mamboly, na izay mandena, fa Andriamanitra izay mampitombo no izy. Ary iray ihany ny mpamboly sy ny mpandena, nefa samy handray izay valim-pitiany avy araka ny fisasarany izy. Fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay, ary sahan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra ianareo. Araka ny fahasoavan'Andriamanitra nomena ahy, tahaka ny fanaon'ny mpitahy marika mahay no anaovako ny fanorenana, ary ny hafa mandrafitra eo amboniny. Nefa aoka ny olona rehetra hitandrina izay arafiny eo amboniny. Jesosy Kristy no hany fanorenana azo antoka. Korintianina voalohany toko fahatelo, ny andininy faha 1:20 hatramin'ny fahatelo amby 20. Fa tsy misy mahay manao fanorenana hafa, afa-tsy izay natao, dia Jesosy Kristy. Ary raha misy mandrafitra volamena, na volafotsy, na vato tsara, na hazo, na bozaka, na milolo eo ambonin'ny fanorenana, dia haseho avokoa ny asan'ny olona rehetra. Fa ny andro no hampiseho azy, satria haseho amin'ny afo zany andro zany, ka dia ho zahan-toetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra. Raha maharitra ny asan'ny olona, izay narafiny teo amboniny, dia handray valim-pitia izy. Raha ho levy afo ny asan'ny olona, dia ho faty antoka izy, fa ny tenany kosa dia ho vonjena, nefa toy ny avy amin'ny afo ihany izy. Tempolin'Andriamanitra ny fitambaran'ny mpino rehetra. Korintianina voalohany toko fahatelo, ny andininy faha 12 hatramin'ny fahatelo amby 20. Tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo, ary ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo? Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra, dia mba ho simban'Andriamanitra kosa izy. Fa masina ny tempolin'Andriamanitra, dia ianareo zany. Aza misy mamita tena, raha misy eo aminareo manao azy ho hendry amin'izao tontolo izao, aoka ho adala izy mba ho hendry. Fa ny fahendren'izao tontolo izao dia fahadalana eo anatrehan'Andriamanitra, fa voasoratra hoe, ny hafetseny endry ihany no entiny misambotra azy. Joba toko 5, ny andininy 17. Ary indray, Jehova ny mahalala ny hevitry ny hendry, fa zava-poana izany. Salamy 4:7, ny andininy 1:10. Ka dia aza misy manao olona ho reharehany, fa anareo ny zavatra rehetra, na Paoly, na Apolosy, na Kefasy, na izao tontolo izao, na fiainana, na fahafatesana, na ny zavatra ankehitriny, na ny zavatra ho avy, dia anareo zany rehetra zany, ary anareo an'i Kristy, ary Kristy an'Andriamanitra. Se sossino dejai ni eglisi, no
tratsisitomany hao amin'io toeranio nandresena fafatesana lay ampakarina hisaotra ny zanak'ondry hodori Jesosy noteray ny eklizy izy no mpanavotra miombona mitsika amin'ny fahoriana ny mombatsika rehetra de hampiseho azy anye ka tsy hahitany tsy